Dia inona no tiandry tenenina? Tsy vitako ny andefa andry any amponja. Raha ny tokony misy tokony ihany no misy andry. Fa hoe nanao akord tsika sy ndry tena raha andry ny anjara andry. Za koa nefa navalina mila manao ny asako. Tsy haiko raha azo ndry izany. Dia ahoana izany? Mila miala eto Madagasikara farak'izay hainga ndry. Famille, bonjour. Bonjour, G. Bonjour, Belge. Bonjour. Famille, na inona mahafany be anao avy famy ao? Vaovao tsara be. Vaovao ino? Eno tsara ary. Faninana aminazy telo dakoa, andimby eny amin'ny temple. Félicitations ino famy. Tsy mahay ninina ny zanakao. Sady tsy mahay manatanteraka ny valifatiny izy. Mbola tsy mitazona ny teniny koa. Ananana esriko volana izy. Madame tu sa derisaka. Mo paiziko anao koa momba ny anakinao ne. Anakinao ne tena henjana amin'ny raha bebe toy. Sy tsy hainao zay. Dia mbo i koa manadio tena aminareo any zany fa i zany farany victime amin'ny raha zao. Aza ampidirinao amin'ny affaire personnelle mihitsy ny asa. Ary tokony tsy ianao mihitsy anie tokony ianao an'izany ato ampiasana ato e. Fantatrao tsara fa matoa anakanao isola miady. Dia fantatro fa ianao ihany navita ny émission io. Zao ohatran'ny hoe lasa ianao indray lasa mivadika. Sahala zany amono an'io fa raha nikizy lahy tsisy rarahiko an'io. Apetrao lao izy a. Manisa telo a. Isa. Roa. Telo. Ankehitriny kosa mingavy anao azo sorana amin'io affaire io. Satria inona anatona? Satria tafiditra lalina loatra ao anatin'io affaire io ka na hoe soronao ao ary monsieur le commissaire dia tsy ho afaka ao mihitsy. Ka resy loatra ary a. Resy loatra dia mijanona amin'ny affaire io anao. Anaporofo anao ny fahaizako a monsieur le commissaire. Façon Cathy. Tiavako anao, tsy notambazana fa vokatry ny fo tena ty tokoa. Indrisy anefa disofy antefy mivadika daholo ka naleoko aloha mamindry fo tsy akarary andoha. Sao tsy mety andray zay atao. Sao tsy mety andray aleoko miala aloha ny androany. Sao tsy mety andray zay atao. Sao tsy mety eo, mety eo, tsy mety eo. Possible olona afaka miditra ao ampiasana nefa ve dia ho an'ny liliany anaovany an'izany. Tsy mazava dia hoy izy anefany. Ina ny asa ataonao ao zao? Mamita an'ity dossier maika be nomenao tamin'ny maraina ty a?
Ary iza moa ny anaran'ny vadinao iny? Andria miajako. Fa hoany? Ohatra ny elaela tsy nandalo tetiko. Zay aloha fa andeha hivoaka kely fa rehefa miverinao a mila an'io zavatra io efa vita. Allô? Bonjour. Iza moa ny anaran'ny Nansiaky? Anarany complet? Bah ça. Oui, ok, merci. Rano iny. Ano? Ampia. Mbola tsy niazo teo mihitsy any zanako. Amatsy afaka be question eo. La mbo mila rano amiako. Mbo tsy nikaiky teo fa mety mbo mila jala amenanay izy. Fa ataonareo inona vola? Zany afaka manome volanareo e? Zay tsy mila jala baka aminao. Lili zao rô naninay tsosa. Mazava aminao. Tsy vita an'izay e. Tsy angahanay raha ataony Lili zao ny trop. Tsy fanisiany dikany anay. Ataony tsinotsino zahay. Zaho tsy mba manahaka olo mivalibaliky zany rehefa manao raha zao. Fa avy aminy vadiako aminy am'izao. Zao niara-niasa tamin'ny Miray, niara-niaraka tamin'ny Navalo nefa zao tsy noho ny avy aminazy ny alako tamin'irey. Fa anakinao ty vazavaza olo. Isika am'izao jalanay tsy misy kamena, isika mivola zao, tsisy jalany azonay. De zany mieritreritra an'izay mety. Finao koa mametreritra mba mety ho zavatra ataonao zao. So dia miteniteny foana indray ary ianao a? Za monsieur le commissaire tsy miteny zavatra tsy fantatro zany. Ary zavatra mahasura dia olona ampiasana ihany naka an'izay dossier zay. Ka izy ary? Tsy mbola afaka niteny anaran'olona aminao a raha tsy efa tena manana porofo mazava. Ka izy ilay olona inao ary? Matokisa ianao ana monsieur le commissaire. Fantatro tsara ny fomba fiasako. Ary matoa zany natsoinao a fantatro tsara fa zany mahavita an'io affaire io. Fa sankaty? Okey ary. Voalohany sady farany zao namezako fahavera olo loatra zao. Momba ny mademoiselle Naval. Tena matoky anao a. Saotra betsaka monsieur le commissaire. Mazotoa ianao ary. Efa tsy misy tracena sy Lili intsony zany any? Sindriko ohatrany tsy matoky anahy mihitsy any e. Sa matahotra fa tsisy nininy izany intsony. Merci. Dia ahoana amin'ny programme manaraka? Miandro aloha tsika. Miandro inona moa zany tsika? Mifavonona ny Lili. Fantako mantsy fa tsy maintsy hita ny volo. Fa saingy izy mbola tsy vonona fotsiny. Sira amin'izany ve ndre?
dia avy eo dia avy eo alaintsika ny vola dia avy eo manana trano tsika mamerina fiainantsika taloha dia miteraka kambana telo tiako be zany fantarehandrio a mila verina an'le talohan'izay a fa nga tsy tianao zao kosa e tsy izao le mivadiako hatramin'izay ok ary zay tianao rehetrarehetra zay mihitsy sady mila sehoantsika ny lili mihitsy hoe iza ny tena mandidy marina mihitsy Bonjour Ndry. Manahoana ho andriko? Ina natao ndry aty? Aongatsandrozy? Tsisy idirandry fiainanay. Rova. Mpinamana anetsika sy Ndry. Taloha zany. Mila fanampian-Ndrika izaho. Inona moa tsy efa nanampiako Ndry tamin-Ndry tany am-ponja na tamin'ny vatoko aza nanampy Ndry. Ka le izy ane zao tsy jandrozy le resaka e. Fa Ndry. Rova. Lasy Ndry mandeha. Ao moa. Lasy Ndry mandeha hoa. Ameko vola ane Ndry. Lasy Ndry mandeha fa za tsy mila vola Ndry. 250 000 tsy mety amindry. Lasy Ndry mandeha fa tsy vao nahita vola Ndry a. Zao ny saika angatahako amindry. Ovainy tarehandry a. Dia ovaina Nansia koa ny anarandry. Izy indray zany Nansia zany. Olona efa niaraka tamin'ny Tsanta. Dia raha mipoitra eo zany. Raha momba an'izay indray tsisy atahorana. Tsy miverina zany intsony izy. Atao ohatrany ity. 400 millions. Pransia. Foda amin'izay rehefa tonga. Ambady koa misy anao. Pransia. Pransia. Aiza ridi? Fataiza aloha Ndry, zay ny tataina be fataiza Ndry. Aiza ridi? Fataiza ho any Ndry. Sotra lesy Tantara. Aiza misy Lidi? Miakatra ao ambony ianao a. Dia varavarana faharoa. Very. Zay lesy Tantara.
Naninona ary ianao no nanaraka an zareo. Satria tiako ianao. Dia efa nanahoana nefa ianao? Efa tsy maninona intsony aho. Efa hitanao montsy. Misy dokotera? Tsy dia grave be ka normal. Mitindina anao hoe misaotra betsaka, misaotra betsaka. Anga? Sarana, velonareo. Io misaotra betsaka atao veloma. Manina izao zany? Fa tsy andriva ny tenan'ilay dokotera teo e. Ndre tiky. Tsy manina izany hoe. Ka marina ny aty izany e. Dia iza zany atao anarany? Sady koa ve? Fa any amin'ny hopitaly izany vao tetavin-drihatrehitra an'izany. Maninona raha atao hoe Miray? Miray? Zazalahy io dia ataondre hoe Miray. Hay moa. Dia iza zany? Riko? Riko ohatran'ny tapy. Maninona kia? Zaza tsy ahitana iray ireny sady tsy fakahita ireny dia manana raha mpitondra indrindra anarany. Dia tetavindry anaraka ny ara-tsindohany iny dia vola iny. Azafady. Bonjour ndre. Aiza mamako? Calme aloha e. Aiza ny vola? Jereo anaty compte-ndreo an-transféreko any. Fa hoany ty? Io loha misiko. Io ihany ny hitako. Fa zaho anga fanarana. Rova. Inona kiny tsy efa nanapiko andrisy-jandrozy? Efa 400 ane kina alefako iny e. Aiza mamako? Rapitso. Sao dia nizao fa tsy rapitso izany. Efa iny kosa ve vola dia? Vola ary tsy ampy. Dikan'izay rapitso ny mamandry. Mazava? Evendry ty ohatr'izao ihany e. Dia ho aiza izany izao ndrisy Riko? Samy tediavin'ny polisy tsika izao. Samy manavitra ny tenany. Zay zany. Amin'ny 7 a. Amin'ny 7 mila tonga ao aminany regniko. Zay zany. Matory amin'izay moa ianao e.
Sûr ve ianao fa tena tia anahy? Sûr ve ho ahy ianao? Fa ianao tsy sûr? Tsy faly teny izany. Tena tiako ianao. Tena tiako, tena tiako. Tena marina. Raha mpisafidiako izany ianao, hoe iza no tianao kokoa? Za ve sa Tsanta? Inary izany fanontanianao izany, zavatra tsy fanontany mihitsy anie izany e. Izany hoe mbola misalasala izany ianao. Tsy resaka izany mihitsiny. Efa mazava be izany. Tsy matoa ianao miaraka amiko dia ianao no tiako fa tsy misy hoe ianao sa Tsanta, tsy misy hoe iza no tiako kokoa. Matoa ianao miaraka amiko dia ianao irery no tiako. Azafady akia. Tsy niatezitra indray mihitsy ny tanjoko amin'ilay fanontaniana. Makany izay ianao anakako matory. Tsy tezitra. Matory amin'izay. Azafady moa e. Efa vita ve le safidinareo? Ny anahy ataovy salade exotique ray dia steak. Dia ny anaty fruit de mer gris ity. Izy mitopoko. Tsisy anampiana anazy? Ampy saika. Ty aloha zay. Sara topoko. Tsara le toerana e? Ie, mahafinaritra be. Dia ahoana ny aiza no azafady fa izao vao nanao rendez-vous tamin'ny vehivavy. Anga? Izany araka tamin'ny voalohany? Ary ataoko ianao ohatrany hoe stressé hafahafa izany. Ary fa maninona ho ianao e? Fa maninona ahoana? Efa hatreny an-dalana ianao ny hafahafa be. Lasa saina foana. Tsy maninona ka? Tsy maninona. Ronoa, ianao ve tena tapa-kevitra indray anjara amin'ilay resaka iny amin'ny tompo? Ie fa ahoana? Azoko amin'izay. Izay zany mahatonga anao ohatr'izao. Maninona? Tsy mba mahafaly anao mihitsy hoe andimbiny eny amin'ny temple koa za. Fa nisy ny teny an'izany e. Fa izany ny aseho anao ka. Tsy nieritreritra amin'ny fanakory a. Neveriko fa mba hafa ianao. Nefa ianao nitezaina tamin'ny Wisa. Za ve rangaha olo tianao hanananao alahelo amin'ny zavatra tsisy dikany ohatran'izany? Non, tsy nieritreritra amin'izany kosa moa zahay. Jo.
Ianao goro. Efa ato ny vola ka 400 même fa tsy 500. 400. Ie. 400. Mandeha zany 100 millions. Aza makalaky efa vola be dia be io aloha dia zay. Izany. Dia manao akory programme antsika manaraka? Dia ahoana ny paika manaraka? Isika efa io ny vola dia samy manana ny anjarany antsika izao dia samy koa maka ny lalany. Ka zany fanarahantsika teo. Tsika tsy nifanaraka amin'izay. Dia manao akory cousin-nao zany? Alefako ny volanao avy eo sady tsy afaka mifanampy intsony tsika. Fa efanao manahaka an'izay zany tsika. Ok, zaho mivola aminao e. Ilako jalako avy ato après 1 heure de temps. Fa laha zay tsy militsy ato e. Ie diran'andro. Aizay. Ka manao akory njaray teo zany? Io ve zay anaovanao an'io tsy rarahako. Za zay narana menaseno kely a. Zao zany e, mandehana e, tamin'ny tsatseto fiarahantsika miasa. Fa zaho mivola aminao, jalako mila avy eo bakeo. Dia mandehana any e. Veloma ianao e. Ianao mbola tato e. Manao izy to? Efa tsy manino izy ka. Sotra betsaka. Sotra betsaka nanavitra anahy dia nanampy anahy foana hatr'izay dia sotra. Tsy te hanelingelina anao fa juste tampatsiahy fotsiny. Raha pisy ny audience farany amin'ity fortratsika. Ay, ie, sotra nampatsiahy. Kery efa milamina tsara daholo zany nareo fa aloha zany dia rapitso miona. Rapitso zany. Tena velandrian'deha fotsiny ve ankiziko? Tsy tiako mihitsy ny lahy mihaino resaka ohatran'izany a. Dia tena sûr amin'izao zavatra ataonareo zao ve nareo? Eny e, sûr. Sady izao koa mety amintsika rehetra ane. Dia tena mieritreritra ve indry hoe ho tapitra tanteraka ny amin'ny drisitsata? Le izy ane efa erreur-ny asizy hatramin'ny voalohany. Ny olona rehetrarehetra efa nitenany daholo tamin'izay mbola niaraka fa tsy mivady akory. Efa niteny rehetrarehetra hoe tsy mety ny amin'ny asizy. Fa izay mbola mifankatia teny ihany dia. Ary ny amin'izao manao ana sentiment andre aminazy. Eccoci. Calme aloha. Kasi aly mihitsy sika. Sanao makaty.
tsika ho tsy aly aminao zao androany azonao ka tsy ady mihitsy koa tsika tapahiko androany mombanao tsy mihetsika mafy eo a ino aty kalma osako afaka tahitaitsy fina mihitsy ny tena tanjonao amin'izao aizy alao basona ty koa valio a inona ho any tena tanjonao zahay amin'ansiany izy tsy fanaraha kely zany dia toatra mieritseritra avao aloako miara-miasa aminao sisika fa za tsy fiaraha-miasa antsika hatramin'izay fa ino ty tahitaizy ty ajalona any ty koa e aza mihetsika eo a aiza moa ny tokony inoko an'izany a voaingana teo ianao mamadika ana aizy eo koa be resaky mamanao zao koa antokotany ao zaho va adala mona ny reninao maman ino koa zao io reninao afaka eto enany keo izao fa porofraiko sady zao fa mivola aminao ne zao volona iara-iasa aminao mba hipetrahan'le fifatok-isantsika roa zany io izy fa nandesiko zao tsy hamitaka anao tsika iara-iasa tsika vononao hatramin'ny farany tsy ampy-anam-porofonao mihitsiny zany hoe vonona iverina iara-iasa amiko ianao ary afaka atokisako anao indray to de jereva ro comptenao inona ny jerevako ato jerevy comptenao fa la ao fafamiverinao daholo volanao zao ao volako ihany io volako ihany io naverinao io dia mbola tsy matokana foana zany ao zao ary anitao sy misy eo ampanaovaka anao manaraka mandefa SMS eo a afandeha manaraka dia ho hitako amin'izay hoe ohatra ny ahoana Ahoana Tsanta? Ahoana lesa? Vaovao? Ikotrana lesa mbola makaina kely aloha. Za mantsy zao manamba vao lasaina anareo. Ahoana le? Lizy aloha vaovao tsara. Eny tsara ho anafa mety ratsy ho an'ny lisany. Tsy azoko. Tsy azoko. Ino zany vaovao zany e? Tafiditra anaty korsa koa. Zany nandray ny toerany Joela. Le faninana aminay ve? Andimbon'ny temple. Mety ka mety zany. Mety. Ao tsara ve? Ao tsara ka. Ao tsara.
tena tsy ao mihitsy le zay tena tsy haiko tsony e. Fa misy inona? Rapiso lesy proclamena ny divorce an'Esprecia. Oh. Sira amin'izany ve nareo? Ny olona ara lesy misy efa mivady firy-taona tsisy an'izany. Tsy haiko lesy e. Tsy haiko fa mabe problème be an'ilay manodidina anay koa le izy dia izay angamba ny tena mety e. Courage le tia. Mahazo amiko io lahy aloha amin'izany andibidibiny aty zany fa tonga dia miomana tsara. Ho hitantsika eo zany. Pôzy aho zao fa velao ny afatra e. Allô? Tsy ho lava be le afatra ka. Liliane. Fa izy ndry? Ndry aloha dia tsarovy tsara. Fa tsy maintsy maty miaraka amin'ny prince aho. Dia atsatsoa tsara ho atsaindry ao koa. Fa na hoela na hoaingana tsy maintsy ho azoko ndry. Fa mandra-pahatonga an'izany a dia misy cadeau tsara be izay alefako any amin-drianitra pitso. Mbola mieritritaona kiny anniversaire koa. Fa tsy azo ataony hoe manda fanomezana izany e. Raha tsy hoe ngany dia vola manolotra azy. Alô fa raisiko ohatrany hoe compliment izany tenindry izany. Raha pitso ny fotoana amin'ilay izy a. Allô? Allô? Raha nandrana hitady anandry dia aza manantena izany e. Haiko tsara mihitsy izany localisation izany, ko raha tsy vendranako. Dia n'olo tena izany ndry rapitso. Sady aza mitadiny tsisy koa aloha e. Rapitso amin'ny sivy anitosy. Aza dino a. Amin'ny sivy. Bye bye. Bonsoir.
ianao tsy nijanona tany amin'ny hôpitaly? Tena mifona Tantara. Mifona tamin'ny zavatra rehetrarehetra nitranga tamintsika. Za mifona aminao fa za ngely lehilahy. Za tokony lohan'ity tokantrano ity nefa zay. Za miteny an'izany ianao. Tsy haiko miteny an'izany akory ianao. Tsy misy adisoantsika anie izao zavatra rehetrarehetra mitranga izao e. Ny adisoantsika tokana angamba dia ny fankatia. Nefa tsisy hanenenako ny rahako taminao na kely ary. Mbola tia anay ianao? Ary ianao? Matahotra ve ianao? Matahotra raha tsy eo anilanao. Sao a? Rehefa vita ny proclamation dia jereo ary mbola tia anay ianao. Hiandry ianao hitodika mihitsiny aho.